andalana ody andalana ody fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparany Rabeloataona. arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio. manoatra ny vaovaontsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana fampahirezana izao ny tena ankoan'Andriamanitra ny voninahitra vaovaontsika rehetra ny fiadanana ty fotoana ty dia fotoana izay ataontsika hifampahirezana mitondra ny lohateny hoe andalana ody. Isika rehetra dia efa samy teo andalana mody avokoa, andalana ody any amin'ny toerana anankiray amin'ny tokantrano, toerana izay misy antsika, ny fianakaviana misy antsika. Ary izany fotoana izany mandrakariva dia fotoana mahafinaritra raha toa ka ara-dalàna ny zavatra rehetra. Misy olona mety avy any amin'ny fonja mania ody fatratra ary eny andalana mody izy raha mamonjy fianakaviana ka tafavoaka an'izany ara-dalàna dia fivaliana zany ody izany. Misy olona marary eny amin'ny hopitaly izay notsaboina nandritra ny fotoana maromaro ary tonga ny fotoana izay odiana satria sitrana dia fivaliana sy mahafinaritra ihany koa izany fotoana izany ho an'izany olona izany. Misy olona nandeha tany lavitra, mety miaramila ohatra na mita hiraka, tonga ny fotoana izay odiana eny andalana mody dia manana ny ankonana manontolo ny fianakaviana rehetra. Mahafinaritra izany fotoana izany ary tsy fiantry. Misy olona nandeha lavitra any amin'ny toerana anankiray izay lavitra tanteraka ny fianakaviana ary tonga ny fotoana izay odiana dia fifaliana izany. Ny ankoatran'izay raha tsy faly ianao eny andalana ody dia misy zavatra tsy ara-dalàna eo amin'ny fiainanao, ozy hoe tsy normal. Raha ohatra ka tonga ny fotoana anankiray izay andehananao mody kanefa tsy faly ianao dia misy zavatra tsy ara-dalàna izany ary mila amboarina. Isika koa dia andalana ody isika izao, monjy ilay tanàna, toerana izay efa namboarin'i Jesosy Kristy ho antsika. Manahoana hoe ny hafaliantsika eny andalana amin'izao fotoana izao? Mba tena faly ve isika? Mba tena taintaina manantena ve isika amin'izao? Misy toko sy andininy anankiroa izay tiako ho fototra izao fampahirezana sy fampahinarana izao. Mandritra ny fotoana rehetra dia hiverina matetika ireto toko sy andininy reto satria ho ampahery, ampatanjaka ny finoantsika, ampanjina antsika amin'ny tanjona izay tratrarina. Dia tsy iza koa izany fa ny Salamo 130, ny andininy 5 sy ny Isaia 30, ny andininy 20, Isaia 30, ny andininy 20. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo 17, ny andininy 5. Ankino amin'i Jehovah ny lalànao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Mahafinaritra izany aty am-piandohana dia eo andalana izay atrehantsika izany, ny lalana izay lalovantsika, ny lalana izay diavintsika, ny lalana izay tsy maintsy andehanantsika hatratrarana ny tanjona dia tsarovy fa raha kinitsika amin'i Jehovah izany dia ho tanteraka. Jehovah no ahatanteraka sy ahalavary an'izany rehefa apetrakintsika eo amin'izany. Ny faharoa dia eo amin'ny Isaia 30, ny andininy 20 dia hozy hoe fa na mivily ho amin'ny ankavanana ianao na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao ivoanao manao hoe ity ny lalana handehana. Mahafinaritra satria tsy vitany hoe apetrakintsika amin'Andriamanitra irery ihany ny lalantsika mba ho tanteraka, fa Andriamanitra koa izany mbola manitsy manao lalana mitantana
satria ozy na mivelo amin'ny akavia ianao na mivelo amin'ny akavanana dia andre feo ianao dia feon'Andriamanitra izany milaza aminao manao hoe ity ny lalana ka andehana, ity ny lalana izay tokony alehanao, ity ny lalana izay mahatonga anao hatratra ny tandrona izay apetraka ao, ity ny lalana mody. Mahafinaritra izany rehetrarehetra izany, midika izany fa ny fametrahantsika ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra dia tena azo antoka. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra io misaotra anao izay amin'izao fotoana izao izay omenao anay malalaka ahafahanay mifampahery, mianatra ny teninao, mandinika ny teninao ary mampiatra ny teninao amin'ny fiainanay. Anotsaina sy fahendrenanay ianao ary mampianatra anay amin'ny fomba manokana ny lalana izay hatrehanay eto amin'ity tontolo izao izay misy anay ity. Mitenena Tompo araka ny sitraponao ao voninahitra eo avy. Tononona sankatana amin'anao izany Jesosy. Amen. Tantara anankiray no hisarihako ny saintsika rehetra tamin'ny taona 2010 dia affecté tany amin'ny toerana antsoina hoe Ankavandra izahay. Io no toeram-piasana voalohany izay andehanana. Tsy fantatra ny toerana aleha nalaza tamin'izany fotoana izany fa tafasaraka tanteraka amin'ny tanàna izay mipetraka ao, tafasaraka tanteraka amin'ny olona rehetra amin'ilay antsoina hoe isolé izany toerana izany. Tsy misy lalana miditra ao, tsy tonga ny fiara sy ny sisa sy ny sisa. Ary rehefa tonga tao tokoa moa izay izany tao amin'ilay faritra Ankavandra dia tsy nisy na dia fiarakodia anankiray aza amin'izany tanàna izany. Maro ny mponina tao anatin'izany, ao anatin'ny toerana izay mafana dia mafana ary tamin'ny vaninandro ny hafanana mihitsy no nahatonga anay tany. Nisy ditongotra vitsivitsy rehefa niala tamin'ny fiaramanidina tamin'izany fotoana izany moa dia fiaramanidina kely ireny no hany tonga tany fa amin'izao fotoana izao efa tsy dia misy intsony ny fiaramanidina raha tsy mifanaraka amin'ny ireo fiaramanidina izay mitatitra manokana hoe mba handeha any amin'izany toerana izany izay vao misy mandeha. Fa koa anefa efa somary vita ihany ny lalana na dia elaela aza mahatratra 3 andro na manodidina vao tonga amin'izany toerana izany izay lavidavitra tokoa ilay lalana. Fotoana rehetra izay andehanana dia mandeha tongotra ny mpandeha. Tamin'izany fotoana izany ny zavatra misy dia mafy ny zavatra trehana any, tsy mba maheno vaovao izany ianao, tsy mba maheno zavatra misy hen'ny olona ety ivelany satria tsy misy ahafahanao mifanerasera amin'ny fianakavianao izay lavitra anao. Io toerana io moa dia avaratra andrefana Tsovamandidy no misy an'izany toerana izany tao anatin'ny distrikan'ny Mihandrovazo. Izay no nisy azy raha teo amin'ny fizaram-paritra Mpanjakana tamin'izany fotoana izany. Indray izy io tafiditra aty Antananarivo, indray izy io tafiditra any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny amin'ny fizaram-paritra. Ny toe-javatra tena olana ao amin'izany toerana izany dia voahodidina rano io toerana io. Ary io rano dia misy voay, tena misy voay. Io rano io sady sotroina no fidiovana, fisasana. Io ihany koa no anatanterahana ny batisa, io koa no iampitana, io koa no hijerevana ny sakafo akana trondro sy ny sisa rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany. Ary maheno moa ianao hoe nisy olona lany voay, tantara sy ny sisa tamin'izany fotoana izany. Rehefa tany izay dia
be deaibe ny toejavatra trehany fa tonga ny fotoana izay andehanana mody amangy ny fianakaviana aty Antananarivo eo andalana hiomana ny ampitso no andeha dia fa tsy tafandrimandry ny alina fa manomana ny zavatra rehetra, inona ny zavatra hitranga, inona ny zavatra mety misy amin'ny toerana moa dia feno biby maingo atsonitra hoe ala, biby lava dia tena feno satria tsy mijery tsara ianao eny an-dalana dia mahitsaka n'ilay biby lava atsoina hoe botofotsy izay tsy taitra mihitsy na dia efa mialana ary ny olona mandeha dia eo izy mitsivalana eo anoloanao raha ohatra ka tsy mijery ianao dia vohitsaka ary izany biby lava izany dia be dia be eraky ny lalana no hitanao, tsy indray mandeha tsy indroa fa amin'ny toerana izay ilainao dia efa mahita maromaro ianao mandrapahatongany. Toy izany ihany koa ny maingo raha tsy mijery tsara ianao amin'ny toerana izay hipetrahanao dia mety misy eo ambanin'izay hipetrahanao. Indraindray aza tafiditra ny an-trano izy ireny any ambany ondana any amin'ny boky ireny izay tsy dia ampiasaina matetika, jerena matetika fa mipetraka eny efa tafiditra any anatiny na any ambany ihany izy tsy ny maingo ihany fa eo koa ny trambo dia vendrehetra eny izany ny tafiditra any an-tokantrano raha vao tsy mitandrina ianao satria ao an-tokantrano mangatsiatsika dia zareo koa mba tehaka tsitsika dia mitsofoka any amin'ireny trano ireny izy dia ohatran'izany izay mihitsy ilay fiainantsika matetika ety ambonin'ny tany. Tafiditra ny an-trano ny zavatra ratsy izay mampatahotra amin'ny toerana izay mety hipetrahantsika dia mety misy zavatra tsy ampozintsika mamono sy mandratra mampatahotra manimba antsika. Ary ny an-dalana mody ihany koa dia tahaka an'izany ihany satria rehefa ody dia mila mitandrina mijery, miampita rano satria misy voay mila mametraka ny fiainanao tanteraka amin'Andriamanitra ianao amin'izany dia izany satria Andriamanitra ihany no afaka miaro anao amin'ny toejavatra maro tahaka an'izany. Ka na maingoka io, na trambo, na biby lava io, na biby hafa koa, na voay eny an-dalana dia ny fanantenana dia izao hoe tsy maintsy tonga any an-trano ody. Ary izany indrindra no tiako hampaherezana antsika satria tamin'izany fotoana izany miampy ireo biby ireo ny hafanana izay nampitsonika ny tongotra moa tamin'izany dia tena nitsonika mihitsy ny tampitongotra, tsy mba ilay ampolona any ambany rehefa mandeha tongotra fa aty ambony indray no mitsonika ary voatery tsy afaka manao kiraro mihitsy tamin'izany. Kanefa izany rehetrarehetra izany tsy manakana anao tsy handeha na dia tsy mikiraro azy na dia mamay aza io lalana le io na dia misy biby azy satria araka ny tsy hanaovanao kiraro ny moramora kokoa ny ahafahan'ny biby manindrona sy manaikitra anao. Kanefa ao anatin'ny fifaliana dia toy ny tsy misy izany rehefa mody ianao ohatra maika hoe tsy maintsy tonga ofena ny tonga ny fanantenana izay ao anaty dia ambony ohatran'izany koa isika. Ny fanantenana eo amin'Andriamanitra dia ambony ary tokony hapetrakantsika ambony fa andalana ody isika amonjy ny fiainana mandrakizay tsisy nenina azo antenaina intsony eto. Indraindray ianao faly ny ampitsonina ianao mitomany sy ampozinao ny zavatra hitranga mandreraka ny fiainana eto ary variana amin'ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao ity isika. Indraindray adino tanteraka Andriamanitra, tavela tanteraka hoe zaho ty anie ka eo an-dalana mody, zaho ty anie ka andeha ody. Be dia be ny zavatra mitranga. Misy namana anankiray izay niaraka niasa dia nitantara nisy fotoana nirahana niantsena izy, ny vadiny naniraka azy niantsena. Rehefa nandeha niantsena izy dia nahita ny namany dia mahay fanorona moa ity tovolahy ity ka natsonina aminay andao mba hanao fanorona indray mandeha. Dia ny fotoana moa tamin'io mbola maraina tsara andeha hiantsena
tany amin'ny amin'ny sivy tany. Nalefa le fanao tavela teo, nafinahitra, nampina ihany, nalalao ihany, toy foana ny lalao. Adino fa efa amin'ny 12 ny andro. Zay vao nahatsy aho hoe za tinge ka ivana etsena hividy laoka sakafo atoandro. Nandeha nody ilay tovolahy nietsena izy nividy ny sakafo fa efa tonga tany trano izy dia tezitra mafy taminy ny vadiny satria fotoana izay tokony nienjehana dia tara ny zavatra rehetra. Tara ny ankizy mianatra, tara ny asa hatrehana, tara daholo ny zavatra rehetra. Vokatr'ilay tsy avy hatrany dia nanatanteraka ny dia izay nasaina naleha fa mbola nivily lalana. Matetika koa tsika eo amin'ny lalana atrehantsika dia mety misy zavatra mampivily atsika amin'ny lalana, mety mampivily sy mampifantoka amin'ny dia izay ataontsika. Asa mety asa ve promotion any am-piasana izay fisondrotana karama, fisondrotana amin'ny toeram-boninahitra izay misy atsika. Asa diplôma na fianarana, mety ho zavatra hafa ihany koa izay mahavariana ny fitediavana etsero ny fandoavana ny vola rehetra mahakasika ny momba antsika, ny tokantrano, ny trano hofana, ny aty amin'ny toerana misy antsika aty moa dia misy an'ilay hoe mortgage na volan'ny rano vidina trano dia tsy maintsy aloha eo ihany koa an'ny mpianatra ny vola izay efana ny ampianarana, ny saram-pianarana, ny fitaovana, ny fitanterana sy ny sisa rehetrarehetra. Eo antsoina hoe vola tsy maintsy aloha dia variana tanteraka mitady andreny ka adino ilay lalana. Ilay koa variana mitady fahafinaretana ho an'ny fianakaviana na ny tenana ho anao manokana dia variana any tavela tanteraka ny lalana. Itsika mieritreritra fa hoe tsy maintsy eto aloha fa eo an-dalana ihany fa mba mivily kely, eo an-dalana ihany fa tsy maintsy manatanteraka an'ity, eo an-dalana ihany fa tsy maintsy mitady an'ity, ny diako tsy maintsy mandeha ihany fa ahemitra kely fotsiny, mety tara kely fotsiny kanefa dia tavela tanteraka tsika. Ary izay no mila hitandremantsika amin'izao vanim-potoana izao. Akino amin'ny Jehovah lalantsika fa izy no tanteraka azy. Na inona toe-javatra alehantsika, na mivily amin'ny akavitsika na mivily amin'ny akavanana, dia andre feontsika dia feon'Andriamanitra milaza hoe ity ny lalana ka ity ny andehano, ity no izovy. Mino fa Andriamanitra nampy antsika amin'ny fomba manokana ka ahafahantsika mifantoka amin'ny lalana izay atrehantsika, ampahomby antsika tanteraka, apetrao aminazy ny fiainantsika fa tsy maintsy tanteraka izany. Andeha nanondrika alohantsika hivavaka isika hisotra an'Andriamanitra. Andriamanitra eo misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fitantananao, nomenao taona fampidivana ny amin'ity lesona izay hoatrehanay mandritra ny taona ity, dia ny hoe andalana ody. Izay rehetra dia andalana ody, efa teo andalana nody izay, ary tsy maintsy mbola andalana ody na eto amin'ity zao tontolo izao ity na ny fiatrehanay ny fiainana mandrakizay. Ianao no nankinana ny fiainana tanteraka, ampahomby azy izay indrindra amin'ity taona 2024 izay hoatrehanay ity. Ho voninahitra ao izany, ary ka ho vonina mandrakariva amin'ny fitsenananao izay. Nonina sy angatahana amin'ny anaranao izany Jesosy Kristy, ay ho avy-tsy hoeleny amin'ny rano lanitra. Ho anao ny deva ny laza ny sotra ny voninahitra rehetra izay anao ohatra ny taloha, ary anao mandrakizay. Amen. Ny mametraka ny mandram-pioana amintsika rehetra indray amin'ny fotoana manaraka. Mandra-poesaka tompoko. Narainao teo
andalana ody andalana ody fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparany Rabeloataona. arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.